fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefany alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Zay ny fandarana ho izitsika amin'ny tean'io ity. Frank Ramarson talian'ny famoahana ny gazety Corée de Madagascar. Miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy eto amin'ity fandarana ho izitsika mamaraparana ny herinandro ity arabanainy koa ny talian'ny famoahana ny gazety Corée de Madagascar. Frank Ramarson. Miarabanao sinezy ary miaraba koa mampiantsika zay mandalina isanandro ny sakariva ty émission-tsika ty. Ny aniko afatsika azy Frank Ramarson ny tontolo ny asa fanaovan-gazety no mariana nankalazaina malmo ny andro maneran-tany mahakasika an'izay falalan'ny asa fanaovan-gazety zay ho atsika eto Madagasikara manokana. Ahoana ny fijerin'ny Corée de Madagascar nyty resaka tontolon'ny falalan'ny asa fanaovan-gazety? Io aloha dia misy hoe misy tovy ny fahalalana amin'ny fanaovan-gazety. Zay zavatra anankiray zay tokony marihina tsara. Ny ataontsika hoe no manao arbitre angamba amin'izay lafin'izay amin'ny lafin'ny politika aloha hoe mahazo miteny daholo hoe ny olona rehetra ary afaka milaza vaovao. Ataontsika hoe vaovao marina moa zany, vaovao manahirina ve ny mpanao gazety. Ary koa zany inona zany no ataontsika hoe anarofanina rehefa ohatra kosa hoe misy miopefy ary misy koa zany no ataontsika hoe atao hoe eo amin'izay famineresana vaovao tsy marina izay zay lazainy ataontsika ny fanjakana foana rehefa tiany zany ny ataontsika hoe isanctionné gazety ato, radio ato, radio aroa. Zany hoe amin'inona zany no tokony avoaka ny vaovao, maripototra ve le vaovao, ary koa zany ary inona ny tsy azo kasihina ny vaovao zay avoaka, sensible hoe secret d'état ve sa eo amin'ny lafin'izay manko ataontsika hoe kilema. Misy ataontsika hoe fay io zay ny teny frantsay eo amin'ny fanaovana gazety eto satria le fanjakana dia tsy tiany mihitsy na inizaniza zay tao rehefa misy hoe vaovao manahirana azy mbanaka kobombava foana no zavatra ataony mandraky zao zany zao mbola misy zany. Ia, fa naizanona zany koa Frank Ramarson eo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety misy ihany koa le mpanao gazety sasany tsy izay fanaovan-gazety zay no ataony fa mivadika manao politika mihitsy na mianana na manana fiandanina manokana mihitsy amina olona na vondron'olona na tokon'olona. Ka io ngena tokony hoe akaky le radio sy ligne éditoriale hoe raha radio nantoko izy dia mazava ho azy fa tsy maintsy eritseritsy le antoko mety ataontsika hoe manely ny hevitra zay tiany. Zavatra anankiray hitanao zany tena mahatonga an'le fanaovan-gazety sarotra dia misy ny teniteny frantsay hoe le droit à l'information. Manana accès ve ataontsika hoe ny ohatrany any ivelany ny mpanao gazety malagasy amin'ireny ministera ireny, manana accès ve izy amin'ireny orinasa ireny raha misy vaovao zay tokony ilainy tsara mahibahoaka eny sa tsy. Le problématika manko zao dia le vaovao ataontsika hoe tsy de feno loatra ary le tsy de feno dia hoe mody mandefa vaovao ny fanjakana hoe misy an'izao no atao mpitaly manara-penitra ohatra, misy an'izao hoe misy vao fakomalika am'izay hoe mamedon ny présidence ny commune. Ilainy vahoaka fantatry zany satria hoe ahoana ny fomba ny famatsiana reo vola amina fanamboarana an'le ataontsika hoe hôpitaly manara-penitra grand projet etsetra nefa ny ianao ao anatiny na fotoana teteza mita ohatra ho azy fotsiny zany zao dia fa zavatra anankiray anefa ny eto amin'ny ilany ianao dia milaza hoe manaja ny tonjotra satria ao anatin'ny article tonjotra dia ny hoe tsy maintsy affaire courante ny resahanao. Dia mahagaga zao dia hoe mahita communiqué avy anao ny conseil de gouvernement hoe ny premier ministre dia mangataka fanazavana amin'ny ministre ny transport hoe ahoana no nazonareo le bus ohatra nefa le bus efa tonga zany hoe zavatra ohatry zany vaovao zany mahaliana ny vahoaka nefa rehefa ohatra zany avoakanao hoe soulevenao izy ny teny frantsay amina ataontsika hoe ohatra ny radio ohatra atsika gazety dia lasa sujet tsy azo resahanao an'ny hafa satria manelingelina ny tombotsoan'ny hafa zany hoe namidy ve sa tsy namidy le boin'ny air force to zany zavatra anankiray agnatin'izany hoe fampalalam-baovao tokony fantatro tsara be bako secret d'état zany ka izay no ataoko hoe rehefa manadiady ve dia misy fiantraikany foana ao anatin'izay hoe ataontsika hoe tontolo ny fanaovan-gazety zay eto Madagasikara ary io mahatonga anay hoe misy ve sa tsy misy le fahalalana satria ny le fanjakana ihany no mahatonga an'le sasany curieux
hoe ahoana moa zany tokoa mafidy azao les décisions zany tsisy les communications avy any mpitondra de manao spéculation mpanao gazety nefa tsy avelanao hiditra lalina izy ao anatin'izay fanadiadiana zay. Efa niresanao tao ny mahakasika ny resaka sordalana Franck Lamarson idirantsika ny mahakasika an'iny aiza zany zao tsika satria ohatra io ny Ankolan Faravalomanana miangavy mafy ny Premier Ministre mba hiverena an'izy ireo indray any anatin'ireo fivoriana amin'ireo androm-panjakana maro samihafa amin'izao fotoana zao. Ka izay indrindra mantsy zao ny resantsika tao hoe fahalalana-kapobe zany no resana hoe mahazo ve mamory vahoaka ny mpanao politika ny parlementaire hita ny mouvance Ravalomanana zany na te hoe sarotra aminy no hoe ao anatin'le tondrotra mampisy équilibre satria izy minoritaire de alohany zany hoe alohany andalambe maneho kevitra ka zay le azona maneho kevitra zay anatina tany démocratique de tsy misy eto satria fandraharana foana natao mamedy commune de mandany préfet ka zay zava-zay zany zava-nisy tamin'ny sabotsy de ny hoe ny mouvance Ravalomanana zany de tonga teny de raharanakazo lekirmogène indrindra zany ny filohan'le congrès unité des amis zay filohana androm-panjakana zany de sahan'le force de l'ordre mpitandro filaminana manasoketa ary ko zany tena mitoraka mihitsy grenady ataoko ngamba sa zay hoe nylaina hoe isy afaty olona amin'ny zavatra zay tiana atao mazava ho azy fa ny mouvance Ravalomanana zany de tsy faly satria manivaiva amin'le feuille de route koa zany nionge hoe fahalalana resany nefa manko maka hoe tsy tokony nisy provocation tsy tokony nisy manifestation donc le tsy provocation manifestation de le fanompana ataontsika to mitondra radio to mitondra samby fampiantsy fa tingy manifestation pacifique tsy hoe zay fa eo no nataoko hoe mbola amin'le filohan'ny tetezamita ve mba olona mba manao politique manana stature any amin'ny d'état angamba tsy manana izy satria raha ohatra le fomba fiteniny fotsiny hoe any amin'ny parlementa misehatra ataontsika ary fanaverimberitsika zay azona manakaloevitra raha parlementa miseteo zay misy olona mbola mana problème any amin'ny tribunal de reny ve de lazaina fa hoe mietsetretra misy areo mbola condamné mangataka amnistie reny ve lazaina fa hoe solotena ny vahoaka anjamato filoha fa nampetsaka zay problème zay hoe ngany tsy hiverina tsony zany ireo zany satria amin'le zay le ataoko hoe tsy eo à la hauteur mihitsy mpitondra eto Madagasikara satria na amina capacité de débat manao débat capacité de dialogue capacité ny eritseritra ny avy Madagasikara to sarotra ihany rapitsa izy fifidianana hoe ireny mitondra rapitsa ka izay no ataoko anao hoe mampatsiahy ihany le zavatra nisy tany Frantsa manko nisy débat mantsiny idirantsika ny mahakasika an'io Frantsa io mahakasika ny fifidianana filoham-pirenena ny toerana nafana le adevitra fakomaly teo amin'ny mpifanandrina roa to ta Hollande sy Sarkozy nijeriny Corée de Madagascar n'le mbola tan'le adevitra raha ohatra zany mahita niveautsika eto mbola lavitra de lavitsika zany débat technique arahana politique tsy manana zany olo zany zao eo fitonana tetezamitsika Premier ministre angamba manana an'izay hoe diplomate fa président fa ny sisa aloha de mialatsiny ako fa débat ko ny anankiray zao Hollande ola ianaraka izy ny teny frantsay ray avocat fa ny président fitanao tsara zany hoe le fomba makibatsilana ny zava-misy fomba entina hoe manao mandresy lahatra an'le vahoaka frantsay de hitanao tsara ny fo ety hoe misy manisy an'izany manahita zao débat hoe voninahitra sy miantso ditanao tsara fa tsy mitovy lesy ny anankiray manangatsanjo ny anankiray tainao philosophe sa tsy mifankazo ny resaky tonjotra zany samy mana interprétation na le phrase eo atao tsisy malaky zay ny problème amin'ny mpanao politique gasy am'izao fotoana zao tsisy tsony le mpanao politique tamin'ny nefariny fitondrany tamin'ny 2001 ngamba vao nisy tanana mafary mba misy débat mba intéressant fa nanomboka teo de hitanao tsara fa eto Madagasikara ny fanaova politique de resabola fotsiny sy resakafo tsy mba tsy lazako zavatra manahirana zay ny zavatra amin'ny niveau mpanao politique ka sinao manao débat zany eto adevitra mombany vision rapitso de tsy misy an'izay no atsa am'izao aloha de diso fanantenana fa tsy nahita olona
à la hauteur amin'izao fotoana zao. Afa-tsy io premier ministre io ako. Misy ny olona ndraiky hoe ianao dia manona an'ilay premier ministre Meribery zay. Io no hitako. Raha zavy nahita azy miresaka amin'ny olona vahiny dia gaga ny vahiny. Nefa rehefa izy ny olona rehefa hoe asina mitsabo ny raha intérieur mazava ho azy fa ilay olona ito Madagasikara tsy dia manana an'izay niveau zay ka tsy mitovy le débat. Dia inona ny lesona azo ary amin'ity fifidianana filoham-pirenena any France ity Franck zao zany miprofy fa hoe le démocratie rehefa ampiarina amin'ireny tany malala ohatra ny tany Sénégal kony na mijeran'ny Macky Sall sy Abdoulaye Wade zany hoe mbola eo zany le formation politique an'le olona mbola eo zany le culture mbola eo zany le mahana moralité fait tsy misy an'izany mahameo fotsiny ray amin'ireo membre CT membre gouvernement mahana zao tsy misy zavatra olona ka manao récitation betsaka fa tsy zavatra iny fa zao fotsiny kosa mahafantarina amin'le géopolitique am'izao isika zao tsy manana an'izay recul hoe misy tondrana frantsay akabaranao dia lasa nyrorona tany amin'iny le tetezamita ahoana zao ny rattrapenao rapiditra satria tsy maintsy lana Andriamatoa Hollande ina anao taona tonga teto Andriamatoa Jean-Christophe Mitterrand ianao taminao zany ninterroly koa tena resaka taminy tsy nety resaka tamin'ny équipe-ny Andriamatoa Andrajoely izy fa ny Andriamatoa Belgique no resany sy Andriamatoa vice premier ministre tsy diso ireo ny resaka taminy sy mpanao politique efatra na dimy tsy laza eketo ny anaky fa mpanao politique efa sahatsady manana diplôme polytechnicien manana centrale ny sasany inona fa le sisa dia hoe tena mbola tsisy aloha ny sasany fa zay tsy afaka iresaka manolona zay nitakosona tan'Andriamatoa Sarkozy zay mpanao affaire niaraka tamin'ny mpitondra Frantsay ohatran'ny Robert Bourgi dia tsy afaka izy fa tsy mitovy le conception an'ilay ataontsika hoe aide publique tsy mitovy le conception diplomatie ary rapiditra afaka rapiditra dia tsy maintsy hojerena akaiky reo zany hoe tony intérêt ny eto Madagasikara. Ia, isaoranao Franck Marson teto amin'ity fandarana androany ty ary. Misoratra anao sineza misoratra koa zany amin'ny mpiainoantsika androany. Ia, mametraka ny mandrapitafa ao amin'ny fotoana manaraka andrary tompoko lasy tompoko vavy. Fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsaka fefany alina famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina.